Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia maraina efa atoandro izao. Ny vahintsika amin'ity anio ity ary dia ny filoha ny komity ho an'ny fiarovana ny fahamarinana na ny CSI zany amin'ny alalandramatoa Rabenarivo Saondra. Miarabanao ny fandarana ary makasitraka nanaiky ny fanasana eto amin'ny onjam-peo amin'izao atoandro zao. Miarabantsika rehetra tompoko. Anokavantsika ny resadresaka tany amin'ny sehatra hafa ny nahafantarana anao teo aloha fa amin'izao fotoana izao anatin'ity mpitantana ny komity ho an'ny fiarovana ny fahamarinana na ny CSI ity fariparitana fohy ny makasika an'izany CSI zany ny iraka ny andraikitra mission nyty komity tantaninao ty. Eny ary misaotra anao ny vondrona miandraikitra ny ady amin'ny kolokolo zany misy maromaro eto Madagasikara. Misy moa reny ataontsika hoe vondrona amin'ny teny frantsay hoe opérationnel zany izay efa fantatritsika rehetra, ny Bianco ohatra na ny Samifina na ny tendro miady amin'ny kolokolo na hoe PAC. Fa ny CSI moa zany dia vondrona izy io zany no mikarakara ny stratégie hoe inona zany paikady hoentina iadina amin'ny kolokolo ka ohatrany tsy dia fantatry ny be sy ny maro loatra izy io zany teo aloha teo fa izy io zany dia ahoana moa fiteny azy rattaché amin'ny présidence de la République amin'ny filoham-pirenena mihitsy ary zay rattachement zay ihany zany no mampifandray andreo vondrona mitarika ny ady amin'ny kolokolo amin'ny fanjakana amin'ny akapobeany satria indrindra moa zany fa ny Bianco sy ny Samifina dia maleo tena tanteraka izy ireo ary ny fandraisany zareo reo amin'ny fanjakana na gouvernement zany na ny androm-panjakana hafa ohatra ny parlementa dia amin'ny alalan'ny CSI irery ihany. Ny CSI zao atsoatsy dia hitarika ny recrutement zany ny fitadiavana izay hotale général ny Bianco ho an'ny 5 taona ho avy manomboka amin'ny volana Jona eo zany dia izy tale vaovao dia io tale io nefa dia amin'ny teny frantsay hoe inamovible tsy azo esorina mihitsy zany raha tsy ny CSI no manala azy. Ny gouvernement tsy afaka manao an'izany ny filoham-pirenena tsy afaka manao an'izany ny lehibe ny haute cour de justice na ohatran'izany tsy afaka manao an'izany fa ny CSI ihany. Donc izy io zany komity somary ataontsika hoe nangingina tsy dia ire loatra taloha discret fa ny antenaina zany dia ho fatapatatra kokoa izy io satria matoa zany no tendrena teo dia misy fahavononana zany tena vonona ny filoham-pirenena amin'ny ady amin'ny kolokolo io ary ataoko fa raha manana ny soutien tanteraka moa zany dia tokony ho vitanay ny mba hitarika ny ady amin'ny kolokolo amin'ny fomba vaovao amin'ny fomba mavitribitrika kokoa noho ny teo aloha. Efa natsidika teo ihany anisan'ny fandaran'asanareo ny amin'ny fitadiavana fametrahana olona hafa indray zany hitantana ny Bianco. Inona no lara-pahameana kokoa anareo anatin'izay stratégie au niveau ny CSI zay? Io moa efa misy ihany ny stratégie nationale de lutte contre la corruption zay tamin'ny taona 2024 izy io no adopté par décret fa ny eritreretina zany dia tsara atao suivi évaluation ihany izy io jerena hoe inona ny nety sy tsy nety ary intégrenao aminy kio zany zay tao anatin'ny programme IEM zay mbola tsy mipetraka ao anatin'io stratégie nationale io fa ny stratégie nationale efa nisy ihany zany efa nisy ihany vinavina zany hitodika amin'ny atao hoe prévention de la corruption zany hoe zany le tsy ny répression ihany zany tsy le fanenjehana sy ny fanagadrana olona zany na ny sanction isan-karazany hoe pécuniaire fandoavam-bola na ohatran'izany fa hijery kokoa zany aty amin'ny asam-panjakana sy ny atao hoe bonne gouvernance ny fitantanana ny raharam-panjakana no hatsaraina mba ho tsaratsara kokoa ny atao hoe service public zany ny asam-panjakana azavazava kokoa ho an'ny tsika vahoaka hoe ina daholo ny fepetra raha ohatra ka raha anao zavatra raha ohatra hoe
anao mutation na titre foncier na angataka permis na zavatra ohatran'izany mba azavazava kokoa le izy ary hoahena zany le opportunité zay misy anaovana kolikoly eo anatrehany indrindra moa zany fa ny administration ny fitondrana ono raha ny lalàna amin'ny akapobeany zay hoe ady amin'ny kolikoly zay ahafahana miasa sy manatateraka n'izany rehetrarehetra zany ve ny lalàna amin'ny akapobeany ka anisan'ny zavatra tokony ho atao aingana zany dia ny mametraka efa ao anatin'ny programme IEM le izy fa miandriny le décret tsika le mametraka cellule zany isaky ny ministère zay ikarakara ny ady amin'ny kolikoly ka io cellule io zany no antenainay hoe hotoanana sy ny hoampiana mba anamaritra zany izy zany no afaka hiteny hoe reto sy reto avy ny opportunité na corruption atao anatin'ny ministère anay satria tsy mitovy zany le isaky ny ministère ny opportunité raha any amin'ny foncier na raha any amin'ny sécurité na any amin'ny éducation na any amin'ny fahasalamana sy ny ohatran'izany dia io cellule io zany no tokony izy zany no interlocuteur anay zany fa tsy hoe zay akory no mibaiko na manditsy manapaka hoe zao no tsy maintsy ataon'ny ministère fa zay moa appui manana manohana sy manome tolo-kevitra zany an'ireo cellule ireo sy ny ministère isan-karazany ka ny zavatra tena hotadiavina zany dia ohatra hoe ny lalàna isan-karazany zany misy fepetra ohatra hoe raha ohatra ianao zany ka angataka ataontsika hoe permis de construire dia hoe ina sy inavy ny zavatra ilainao ny taratasy ilainao dia ao anatin'ny lalàna maro misy fepitoana tokony amalin'ny fitondrana na fanjakana zay manome an'iny permis iny fa iny zany tsisy manaja dia amin'ny zay zany no hitondrana azy hoe mety hoe hovaina le fomba fiasan'ilay gouvernement satria ho avoaka hoe raha 10 ny olona nangataka permis de construire ny anankiray ihany no tao anatin'ny 3 andro fa sisan'izay tao anatin'ny herintaona na ohatran'izany dia ohatrany hoe asiana système d'incitation hafa zany akoatran'ilay fandraisana vola na bakshish na café amoana ny dossier anao zany io moa chantier be ary vao manomboka moa tsika fa efa tao anatin'ny IEM izy io zany ary efa ao anatin'ny stratégie nationale de lutte contre la corruption raha tena tsorina nge mariny le asa ataontsika hoe mora kokoa ny mandany lalàna sy mametraka borao na institution vaovao no ny manova ny fomba fiasan'ny fanjakana dia ohatran'le zavatra nandritra ny 12 taona zay tsy hoe manaratsy na manakely an'le asany vita teo aloha zany fa raha tena tsorina many le mandany an'reto lalàny reto sy mamoaka décret sy ny ohatran'izany tena mora lavitra noho n'le anova n'le fomba fiasan'ny fonctionnaire sy ny agent public zany amin'ny fanaovana ny asan'ny mpanjakana natsidika teo ihany le amin'le hoe 12 taona teo namakitsika ady amin'ny resaka kolikoly raha marina fa hoe mbola isy ny suivi fanoizana sy ny évaluation sy mitombana momba an'izay raha ny fijerinao manokana nanaona ny vokatra na hoe ny zavatra tsapa atao anatin'izay 12 taona zay amin'ity resaka ady amin'ny kolikoly ty ka izy io zany ny tsara-pahatsivina antsika rehetra ny resaka kolikoly efa hatramin'izay hatramin'ny fahaleovan-tena dia efa tao anatin'ny code pénal ka crime zany izy io efa tao anatin'ny code pénal efa hatr'izay ny hoe rehefa manao abus de fonction ianao ohatra na mandray vola en échange hoe fanomezana permis na autorisation na zavatra ohatran'izany dia efa crime zany fa ny problème taloha zany dia ny ministèren'ny justice na ny fanjakana ihany zany no tsy maintsy nitory ny fanjakana dia zay tsy maintsy nananganana anyreto bureau mahaleo tena manao ny
ny investigation sy ny poursuite ny corruption ka 15 taona nametrahana azy hita hoe sarotra ihany zany nanao an'le izy a rehefa mamolavola institution vaovao a rehefa tsy tena eo zany le volonté politique fa mody hoe eny ara fa anangana bianco zay eny ara fa anangana samifina fa tsy ambadika eo koa zany lay ao anatin'ny loi de finance ohatra le vola entiny zareo miasa na tsy ambadika eo koa le volonté hoe tena anome pouvoir an'zareo reny a dia ohatrany hoe ambony taratasy zany misy ady mikolikoly fa en réalité zany tsy misy ka ataoko fa zay zany nandritra 15 taona tena ohatrany hoe tsy naintsy ny ady mafy ry zareo nitatana ny CSI teo aloha mba nampandroso an'ilay adoption des lois fametrahana an'ilay institution dia zao moa zany efa manomboka amin'izay hoe hitany anatin'ny loi de finance hoe niakatra ny attribution budgétaire ho an'ireo institution reo aingy aneka efa mipetraka tsara zany zao ny fondation dia afaka manao ny asan'ny soma tsara ry zareo ary mba tsaratsara ny taux de réussite moa zany ny hoe tena olona tratra ary tena migiatra ary tena hoe angejaina marina zany ny puni zany ho an'le nataony fa ny zavatra mbola tsy ampy angamba zao dia ny resaka prévention ny resaka gouvernance fitantanana nylazaiko teo dia mba saika hitotika amizay zany satria efa anatin'ny stratégie nationale zay efa anatin'ny IEM fa le fanatanterahana azy no ainganeka afaka anampy sy anosika anohana sy anome tolo-kevitra zahay eo am'izay sy momba ny prévention zany zay indrindra anisan'ny vozinareo ty prévention ty fa tsy misy resaka toetsaina ihany ko ve ao anatin'izany rehetrarehetra resaka toetsaina daholo zany rehetra zany satria ohatrany efa zatra angamisika hoe ho afianganiko ty dossier ty dia tonga dia anome vola mety efa zatra angamitsika hoe milanao an'izao dia iza moa le avako le cousinko na nenitohako na ohatran'izany zay ao amin'ny domaine dia manosika an'le dossier ny tena ilaina zany dia ny resaka service public mihitsy zany ny asam-panjakana no atsaraina mba hitovy zo daholo ny rehetra eo anatrehan'ny fanjakana izay ao anatin'ny lalam-pandrenana moa zany mitovy zo daholo tsika fa le fomba fiasa mihitsy zany no mila jerevana dia mbola tsy maintsy le tena sarotra moa zany manao examen tsika hoe fa nahoana no tonga tamin'izao situation zao resaka karama fotsiny ve le isa resaka hoe fahantrana fotsiny ve sa inona no tena antony ary inona no mety ho fanafodiny fa le izy dia tsy ry zareo mpiasa-panjakana ihany no tsy maintsy miova toetra sy fomba fanao fa isika ihany ko indrindra koa fa isika zany satria ngamba mbola tsy fantatra ny statistique fa marina fa misy ny kolikoly satria tena extorsion zany le izy hoe tsy manaiky le olona anome anao le zavatra zay tokony ho azonao satria ara-dalàna daholo ny taratasinao ohatra dia tsy omeny le permis raha tsy omenao vola kely izy zay zany avy amin'ny fanjakana fa misy be lehibe koa ny ka hoe isika vahoaka olotsotra no tsy tena manara-dalàna dia tratra dia zay vao manome vola dia zay zany no tsy maintsy hojerevana hoe ahoana no iadina amin'ny kolikoly raha zay zany le antony dia ina no mety ho vahaolana teo aloha ianao mpikambana teo anivon'ny sefafia anisan'ny jery nanara-maso zay hoe fiarahamonim-pirenena ny fiainam-pirenena zay tsikera mety hoe nankasitraka nampirisika tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao ianao ndray zany zao nijereny avy ety amin'ny fiarahamonim-pirenena nisy ianao teo aloha ahoana ny fandraisanao an'izay ie ka efa niala tao amin'ny sefafi moa zany amin'ny raha nitra tao amin'ny CSI
fa antenaiko aloha fa izy ty inge tsy maintsy fanometanana daholo tsika rehetra na nareo avy amin'ny mpanao gazety a na ny fiarahamony pirenena fa le fiarahamony pirenena zany a hitako hoe izy zany a manana rôle ihany ko izy am'le resaka hoe éducation citoyenne nareo mpanao gazety ihany ko am'le fampahafantarana ny olona hoe zao inge ny zoanareo a zao ny fomba fanaovana zavatra fa tsy hoe atao hiataka fotsiny zany anao kritika sy ataka satria tsorina fa sarotra ny manao zavatra indrindra moa zany amin'ny fanjakana misy procédure misy délai tsy androany de rapitsy de ho vita ny ady amikolokolo fa lavitra ezaka io zavatra io a dia ny antenaina zany de mba hifanometanana sy hifanampy itsika rehetra ny zavatra somarita zany amin'ny sehatra ny société civile moa zany de ohatra nampidirana tsikelikely ao anatin'ny fitantanana ny fanjakana ny société civile misy comité BDB zay misy représentant ny société civile io zany a raha tena tsoroko marina tena ohatra ny hitako hoe tsy tena mety fa ny société civile tokony aty ivelany a manao plaidoyer izy tsy hitovizany amin'ny parti politique moa zany de les thèmes ny azo ny plaidoyer momba ny foncier ohatra na momba ny environnement na momba ny état de droit moa ny sefafi momba ny fifidianana de manao plaidoyer izy fa tsara koa ny société civile zany a tena nampy concrètement an'le olona zany rehefa face à l'administration hoe manampy afaka manao relais zany entre les textes compliqués be a sy le hitany transparency ohatra efa manao an'izany amin'ny foncier hoe ina daholo ny taratasy ilaina de manatena zany fa hiara-iasa atrano moa zay a amin'ny hoavy a évidemment avy any amin'ny société civile zany manana fomba fijery mety hoe tsy tena mitovy amin'ireo fonctionnaire sy olona tao am-panjakana efa hatry ny ela fa ny antenaina zany dia afaka hiara-iasa tsika ary mety ho créatif kokoa zany isy innovation amin'ny ady amikolokolo a fa tsy ny routine teo aloha foana no averina na toizany onao raha matofilo ianao zany efa tsy ao anatin'ilay komiteny mpandrindra ny baolina kitra-tsony ihany keo zany zao non mbola ao aka ino moa tsy natao aritra ny momba ny fédération ary io koa de resaka gouvernance fitantanana hoe ny fanarahana ny fepetra sy ny lalàna mikasika ny io fédération io tsisy incohérence zany le izy fa tena mitovy le corps du métier zany amin'io le cœur du métier zany amin'io zavatra io fa io zany tsy natao aritra efa fantatry ny évidemment efa fantatry ny filoham-pirenena efa nidresahana zany hoe gérable ve fa de ny fandraisahana tamin'ny FIFA ihany koa satria ny FIFA no nanendry atao amin'ny fédération malagasy de football dia samy nanaiky zany fa hoe tsy natao aritra ela be io de tsy manina raha samy mbola toizana mandra-pahavita n'le mission zany eo amin'ny fédération afatra ho an'ny mpiaino sy mpanaraka ny onjam-peo-tsika ary raha matofilohan'ny SSI Rabenarivo Saondra ny afatra angamba de fantatra zany fa tsy ho zavatra mora io ady amikolokolo io na ny resaka fitantanana ny raharaha-mpanjakana fa tsy maintsy alohantsika manomboka tsy maintsy tsika manandrana zavatra vaovao ary tsy maintsy indrindra moa tsika rehetra ny mandray anjara ka antenaina zany fa afaka hiara-iasa hiaraka hitolona isika andresan'io kolokolo io ary anatsara ny farim-piainantsika rehetra na amin'ny économie moa zany na amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ka misaotra anareo rehetra mialoha ary manatena zany ny fitohizan'ny fiaraha-miasa sotra tompoka ia mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana tsika manaraka andriary ny fandarana ambarao veloma tompoka